dia arabao miaraka ny fiadanan'ny tompony olo akaikinao androany a lazao mihitsy isa tonga soeto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Mirabanao satria anisan'ny afaka manatrika sy mandray ny tenin'Andriamanitra indray tsika androany. Noho ny famindrapon'Andriamanitra noho ny fahatsarana dia ndreto indray tsika sy ianao afaka miaraka miomana manomana ny fotsika andray ny teny avy amin'Andriamanitra, ikambana amin'Andriamanitra, ampanaiky ny fotsika ho an'i Jesosy. Ny fotoana rehetra izay men'Andriamanitra dia tsara avokoa satria matoa izy manome fotoanantsika dia vonina izy ny aona amintsika tsirairay avy. Amen. Fotoana anankiray dia izay anasako anao manokana iaonanao amin'Andriamanitra. Efa tsy indrindao n'Andriamanitra iaona aminao. Vao ninga tany amin'ny toerana nisy antsika tsirairay avy tsika, Jesosy dia efa vonina sahady ny andray anao amin'ny anatin'ny fony. Dia mino fa mihoatra noho izany fientanam-ponao iaona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tombony tompo androany. Manasanao hitsangana resetraka hoe araka hivavaka tsika hanomana ny fotsika. Tsy izaho rery ny vavaka fa tsika rehetra ndao hiaraka hanomana ny fotsika anatin'ny vavaka ahafahantsika tena afaka mandray zato isan-jato izay fanoman'Andriamanitra ray. Vavaka tsika ara. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana sy ny toerana izay omenao anay, ny amin'ny fafahana indray Andriamanitra izay omenao anay ahafahanay mandray sy mandray ny teninao Andriamanitra. Misaotra Jesosy satria fantatra efa ny zavatra rehetra dia efa nandalo teo mba masonao avokoa matoa tanteraka. Misaotra Jesosy satria ianao no mamatsy, ianao no mitahiry, ianao no manangana. Misaotra Jesosy satria Andriamanitra ianao no mahay mandahatra ny zavatra rehetra. Ankehitriny Andriamanitra dia mampanaiky ny momba anay zahay amin'ny fitarianao amin'ny fampiasanao Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa ianao no antonyity fotoanaity. Misaotra Jesosy fa manaiky indray ianao ny anananay fotoana ohatran'izao ahafahany Andriamanitra mampianatra ny fonay sy ny momba anay rehetra hifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Jesosy ny fotoana tahaka an'izao dia tena sarobidy indrindra satria fotoana izay anekenay, anefena ny fanahinay, anefena ny fonay, anefena ny momba anay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Aoka tsy fantoka amin'ny zavatra izay tsy mitondra ny fiainam-pananay makany aminao izay Andriamanitra. Fa aoka izay Andriamanitra nanapa-kevitra androany nitodika makany aminao ary ampanaiky ny fonay, ny vavanay, ny teninay, ny eritreritray, ny momba anay rehetra aminao Andriamanitra. Satria ianao nefa nafoy ny ainao anay Andriamanitra tsara indrindra mba ho famonjena anay tsirairay avy. Tsy ho adinonay mandrakizay ilay asa-pamonjena izay nataonao Jesosy. Tsy ho adinonay mandrakizay ny fotoana izay nafoinao anay tsirairay avy Andriamanitra, ny aretanao ny hirifiry, ny latsa, ny kapoka sy ny fanambaniana maro samihafa. Izany Jesosy dia nefinao anay tsirairay avy. Fa marina loatra ny teninao hoe ny zanaka tsy tonga mba hanameloka izao tontolo izao fa tonga ho famonjena izao tontolo izao. Misaotra Jesosy fa tena sarobidy indrindra aminay ny asa-pamonjena nataonao. Ary ny asa-pamonjena izay nataonao Andriamanitra no mitarika ny fonay sy ny vavanay anana an'ilay teny olona afaka, teny olona feno fahafahana, teny olona feno voninahitry ny anaranao Andriamanitra, teny olona nandray fahasoavana, miaino anaty fahasoavana, mahatsapa ny fahatsaranao isan'andro. Araka ny teninao Jesosy izay milaza hoe aoka ny fiteninareo ho fiteny feno fahasoavana. Dia androany Andriamanitra ndreto izay Andriamanitra nolotra ny vavanay ary tendrenay ny vavanay Andriamanitra tsy hiteny akoatra ny fahatsaranao. Tendrenay ny vavanay Jesosy tsy hiteny akoatran'izay ao am-ponao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy sy amin'ny anaranao Mpanjaka, amin'ny anaranao Mpamonjy masina mandrakizay. Raisy ny toeranao Jesosy, raisy ny toeranao Jesosy eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Ary ankehitriny dia misaotra anao zahay Jesosy, misaotra Jesosy. Deo antsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitariany, ny amin'ny famindram-pony, ny amin'ny fitantanany antsika tsirairay avy. Asandrato amin'ny fisaorana androany. Aza velangina ny vavanao fa teny mihitsy hoe misaotra Tompo ny amin'ny fiainako, ny amin'ny fisianao, ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny famatsianao, ny amin'ny fitantananao ahy. Misaotra Jesosy fa ianao no matoy izao ahy. Misaotra Jesosy fa ianao no mitarika ahy. Misaotra Jesosy fa ianao Andriamanitra no antom-pisiko mandrakizay. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra izay atrehinay satria reny Andriamanitra no mampianatra anay ho voatahiry eo aminao. Reny Andriamanitra no mampianatra anay koa nanantanana hifikitra aminao mandrakariva. Reny Andriamanitra no mampianatra anay ho tafajoro amin'ny fotoana rehetra ary mampianatra anay ny valeran'izany hoe fitoeran'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fonany tsirairay avy izany Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka masina mandrakizay, raisy ny toeranao Jesosy androany ao anatin'ny fony tsirairay avy. Ka aoka ny tononkira, ny teny vakina, ny teny renesina, ny firamba-bao izay ivoaka ny vavanay Andriamanitra dia tsy vokatry ny inspiration
izay mety hanananay fa vokatry ny fanambarana na ny révélation izay ampitoherinao anatin'ny tsara ray avy amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanenao masina dia amin'ny anarinao Jesosy ao koa tanteraka aminay izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia tsika maka ny salamo fa 7:20. Salamo fa 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 7. Salamo fa 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 7. No vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay vaky toy izao manao hoe ny naorin'i Jehovah dia ao an-tendrombohitra masina. Ny vavahadin'ny Ziona dia tahaka dia tian'i Jehovah mihoatra noho ny fonenana rehetra izay an Jakoba. Zava-malaza no anambarana anao ry tanànan'Andriamanitra. Anonandrahaba sy Babilôna ao ho isan'izay mahalalay. Indro Filistisy tiro mba amin'ny Etopia ity no efa teraka teo. Ary Ziona ilazana hoe ireto sy eroa samy efa teraka teo. Ary ny avo indrindra no mampitoetra azy. Jehovah nisy raha manoratra amin'ny firenena izy ity no efa teraka teo. Hoy izay mihira sy mandihy ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Amen. Andehantsika hivavaka mifanitsy amin'izany ten'Andriamanitra izany manao hoe ny mihira sy ny mandiha arapika hoe ny mitendry sy ny mitehaka dia tokana ny tokony ao anatin'ny fony dia mifankalazana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay teny hoe ny loharanoko rehetra dia Jehovah rery ihany. Na koa hoe ny antom-pisiko dia Jesosy Kristy rery ihany. Isaky ny mitehaka ianao, isaky ny mihira ianao, isaky manara-tanana ianao dia aza mena olona, aza mena mpitendry, aza mena mpitarika, aza mena mpitoroteny, aza mena ny olona mijoro, aza mena anao, aza mena ny olona eo akaikinao fa omeo an'i Jesosy rery ihany. Asa anatin'ny tanao androany dia ataontsika hivavaka. Tompo atolotro anao ny fiainako Andriamanitra. Ianao nanolotra ny ainao anahy Jesosy Kristy. Tsy manolotra ny fiankofako ho an'ny olona Jesosy fa manolotra ny fiankofako rehetra ho anao rery ihany Andriamanitra. Jesosy tsy ny fironinao ampifalifaly olona Jesosy fa ny fironinao Andriamanitra hitondra fifaliana ao aminao Andriamanitra tsara indrindra. Jesosy ny anao ny sitraponao Andriamanitra, ny antom-piantsonao any tsara ry avy fa tsy hanatanteraka ny sitraponay amin'ny fiantsona sy ny fanompona izay ny antsonao anay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy aoka hiverina mitodika makany aminao ny tsara ry avy Jesosy. Ny fona tsara ry avy makany aminao irery ihany satria ianao no antom-pisiany Andriamanitra, mampandroso, mampitraka, manangana, mamonjy any tsara ry avy. Ianao Andriamanitra no hivim-piainanay isan'andro amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Dao tsika hitehaka mafy an Jesosy amin'izao fotoana izao. Amen. Alleluia. Mangavy anao tena hifantoka kely amin'ny Jesosy androany. Izy no ny anton'izao fivoriana izao. Izy no ny antom-pisitsika. Dia mangataka tsika androany fanamasina tena ameno antsika. Izy no afaka hitarika. Izy no afaka hampianatra. Dia tena hoe fanana masina feno tanterak'izay androany. Feno tanterak'izay tena hoe tsisy ninona ankoatranao Jesosy. Tsisy ninona ankoatranao fanamasina. Afaka hibanjina anao foana Jesosy. Ampianary izay. Tena hoe mehoery izay. Ampaherezo ny fiainanay isan'andro. Allo zay Jesosy tsy handeha zay raha tsy misy fananao masina Jesosy mitarika anay amin'ny zavatra ataonay rehetrarehetra na ny fiainanay na ny fijoroanay ary na ny décision amin'ny fiainanay. Saotra Jesosy Fanay masino tonga soeto ianao, mandray anao zahay raisony toeranao, fianao no andrandranay, milanao ny fonay,
fa maniry mafy ny fanatrehanao fanahy masonao tonga soeta fanahy masonao tonga soetianao mandray anao zahay raiso ny toerana fianao nandraindray ny ranao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao Fanahy masino mamiko indritrana. Aveo antsika rehetra.
Fanay masino mamikrinzitiana Fanay masino mamikrinzitiana Fanay masino mamikrinzitiana Jesosy tsy mety ny fiainanay raha tsy eo aminay foana ianao isaka isan'andro isan'ora isan'minitra ampianaro izay tsy ala ny fimpanjinana anao lalandava amin'ny fiainanay beda be Jesosy ny zavatra misy ao amin'ny fiainanay eo manodidina anay amin'ny fiarahamonina fa tena aoko izay Jesosy hibanjina anao foana tena te-kambana aminao lalandava izay satria tianay loatra anao Jesosy isan'andro atompo milanao isan'ora atompo milanao isa-minitra isa-tsekonda atompo milanao isan'andro atompo milanao isan'andro atompo milanao isan'ora atompo milanao isa-minitra isa-tsekonda atompo milanao ifunisaiky ny fanahiko maniry mafiana tsisy toerana takaloko eo anilana eo akaikinao iantompo no matsaray ny toetra tsy ananaya isan'andro atompo milanao isan'andro atompo milanao isan'ora atompo milanao isa-minitra isa-tsekonda atompo milanao milanao a Jesosy isan'andro atompo milanao milanao a isan'ora atompo milanao isa-minitra isa-tsekonda atompo milanao ifusinisa funisaiky ny fanahiko maniry mafiana sisy toerana tsisy takalo toerana takalo tsy misy Jesosy eo anilana eo akaikinao ihany eo akaikinao iantompo no matsaray ny toetra toetra tsy ananaya ny toetra tsy ananaya ny toetra rehefa eo ianao Jesosy milanao ao Jesosy funisaiko ny fanahiko maniry mafianao tsisy toerana takaloko eo anilana eo akaikinao iantompo no matsaray ny toetra tsy ananaya isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-tsekonda tompo milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao
Saminitra isatsekora tumpo milanao Milanao Jesus Milanao Jesus Milanao Jesus Milanao Jesus Milanao Jesus Milanao Jesus Milanao Jesus
Alléluia. Ndalo tiaka mafoan Jesosy ary. Dia manasanao azo toerana azafady. Tonga fotoantsika amerenana voninahitra any amin'ny Jesosy amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika dia manasa izay olona itsoroavolombelona tompoko azafady. Ya, tonga dia mandroso tompoko. Tahin Jesosy daholo. Jesosy no antony dia Jesosy rery no mena voninahitra mandrakizay. Roa taona izao no niainako an'ity zavatra ity taloha amin'ny androany. Nisy taona rehefa hoe reraka na hoe misy zavatra mitranga dia ity côté cœur poumon ity milepina be dia misy menamena be ilay izy. Dia tamin'izany moa no tenen'ny dokotera foana hoe tsy ampy calcium ianao tsy ampy magnésium. Dia nekena teny izany ilay izy hoe izay izany. Dia tamin'ny tapa-bolana teo niverina indray ilay izy dia somary négrave. Dia izao no tenen'ilay dokotera hoe mila tsy maintsy manao radio ianao dia manao écho fa tsy fantatra mazava ilay mahazo anao. Dia nandeha. Dia mivaly ilay izy nisy rano ny poumon-ako. Dia nasain'ilay dokotera indray izay nanantina pneumologue hoe tonga dia mandehana mankany fa na io trohana hozy izy na io tsy maintsy manao traitement ianao. Dia izaho tao anatin'izany tena hoe nisy fitsarana tato anatiko satria raha izaho taloha izaho ohatra hoe miatrika aretina na misy zavatra hatrehako ohatran'izany dia zavatra ratsy foana ny ato an-tsaiko fa tamin'ny ainako an'ity zavatra ity tena hozy mantsy Jesosy hoe tsy aretiny ity Jesosy fa occasion anehoanao ny voninahitra ao. Dia nisy taona ndresaka tamin'ny pasteur izany zaraiko tamin'ilay izy hoe misy ohatran'izao mahazo anahy dia mba mangataka vavaka. Dia nivavaka ao anahy izy dia niteny izy hoe mandehana hozy izy fa Jesosy efa niasa dia Jesosy no manasitrana. Dia nandeha. Dia ny alatsinainy teo nandeha nitondra an'ilay résultat tany amin'ny pneumologue. Dia rehefa tonga tao dia ny zavatra nitenen'ilay dokotera hoe fa inona hozy izy ny alehanao aty dia anatitra an'ity ho azahay dia hoe inona no tokony atao izany. Dia rehefa nivakiny ilay taratasy ao anatin'ilay taratasy misy soratra mihitsy hoe misy rano ilay poumon ilay aretina izany efa nisoratra tao mihitsy. Dia niteny izy hoe fa inona ny alehanareo aty e. Dia izaho moa izany tsy niteny fa mamanay niteny hoe dokotera jereo iny fa zao mahazo ny zanako. Dia avy eo niteny ilay dokotera hoe olona marary olona salama be hozy izy noentinao aty madama. Dia mbola hozy ihany mamanay ny insiste hoe dokotera jereo tsara aloha fa efa io nge ny résultat e. Dia hozy izy ilay dokotera hoe madama tena tsisy ninina azoko atao anao izy izy fa tsisy ninina ny poumon dia voninahitra ho an'i Jesosy rery. Hoe teka mafy aho ho an'i Jesosy. Jesosy no ao ambadika izany. Alleluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia te amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra lehibe sady mahagaga nataony teo amin'ny fiainako. Fa tena hoe nampitoetra ny fanahiko amin'ny fiainana izy ary tsy namela ny tongotra ngozozo. Tapa-bolana laza izay dia ohatran'ny zavatra nangidihidy be izany ny vatako hatrany tampondoka hatrany am-paladia. Dia rehefa mangidihidy ilay izy tsy mahazo aina dia tamin'ny voalohany eritreritro izay hoe misy alergia na marary aty na hoe mety hoe maloto ny raha dia nanao zavatra naturel be dia be izany. Dia tsy nijanona ilay izy dia nakany amin'ny dokotera izay tamin'ny herinandro lasa. Dia hozy izy ilay dokotera hoe tsy maintsy manao bilan sy analyse ianao hozy izy ahafantarana ny fototra aretina fa tsy atao fotsiny aloha izany izay hitsara an'ilay mangidihidy. Dia rehefa natao ny bilan sy ny analyse dia be dia be moa ny zavatra hitany tao izany fa zavatra nanaitra anazy voalohany dia hoe ny fonao hozy izy tena ambany be mihitsy ny pulse fa raha ohatra hozy izy hoe 80 ny olona izany ny ambany azo eritreretina ny ianao 64. Dia rehefa ilay tao anatin'ilay bilan izany hitany tao hoe tsy ampy raha be dia be ianao hozy izy manao anémie be fa ny zavatra hafa izany ankoatran'izay fa izay aloha. Dia niteny izy tamin'ny herin'ny androany izay bilan izay no mivoaka dia niteny izy hoe amin'ny alatsinainy hozy izy atomboka ny traitement dia mandritra ny efa-bolana ianao hozy izy mitsindrona 4 mois izany mitsindrona dia isan-kerinandro dia ny faharetan'ilay tsindrona ray atao aminao hozy izy eo amin'ny adiny 3 ao. Dia latsinainy maraina moa izany mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia
dia rehefa tany amin'ny dokotera io ihany zay ny alatsinainy maraina dia izao ny teneniny hoe zaho izy izy miasa saina be fa matahotra be ao izy izy miasa saina be aminao izy izy fa hanao arrêt cardiaque ianao izy izy fa tena ambany loatra ilay izy dia vavaka ho anahy mpanompon'Andriamanitra dia latsinainy ariva ohatry nisy zavatra nitranga zay zany fa niakatra tampoka be mihitsy ny tensionko tena niakatra ambony be dia miverina tany amin'ilay dokotera zay dia rehefa nitsapainy teo izy a dia miverina nanomboka niakatra zany ilay pulse fa ilay tension iny tena niakatra be mihitsy dia miverina tany amin'ny dokotera ihany zay ny talata maraina dia rehefa tonga tao amin'ilay dokotera dia ozy izy hoe fa inona ozy izy ny zavatra nataonao fa les pulse 64 teo hoe tonga dia niakatra 94 dia le tension koa tonga dia nidina 10 nefa efa niakatra tany amin'ny 15-9 ny ilany dia ny ilany tsy tadidiko moa zany dia fa nisy fotoana zany eniko hoe reraka be zany io vatako fa tsy fantatro mihitsy hoe maninona fa tsapako hoe torovana be foana fa zay tsy niahiahy mihitsy hoe inona moa zany ilay zavatra mahazo a dia misy fotoana zany miteny miresaka izay mivato io zay ohatra misy zavatra hafahafa ao mitratrako a fa tsy fantatro hoe inona ilay izy na inona fa tsapako fotsiny hoe hafahafa ny ao mitratrako fa tsy haiko mihitsy hoe inona dia rehefa niteny ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny talata maraina moa zay tsy namonjy sekoly fa za tao am-pandriana fa ny arivo izay nijery ilay direkta dia ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra hoe misy olona eto a tena hoe sitran'Andriamanitra fa nisy olona natao mitratra anao izy izy dia tsapako hoe za ilay izy a dia voninahitra ho an'i Jesosy rehetra dao tsika tehaka mafoan Jesosy a dia dao tsika hitsangana dao tsika merina voninahitra any amin'i Jesosy dokotera manana ny filazany a fa Andriamanitra lay nahary ny dokotera izy ny tompony teny farany mety mandalo zavatra mifanatsana amin'izany ianao mety hoe 2 semaines na 2 taona 10 taona 15 taona mety asain'ny dokotera manao traitement ianao 4 mois fa miandrasa fotsiny tenin'i Jesosy tenin'i Jesosy tsy miandry 4 mois zany fa tonga dia eo ny eo a dia mitsahatra amen na manana tombontsika manana an Jesosy ary Jesosy ny rehetra ho antsika tsirairay avy io situation anao androany io lalovana io tokana no fiandohana dia tokana ny fiafarana Jesosy manombo miaraka amin'ny Jesosy a aza misaraka amin'ny Jesosy a dia Jesosy ny fiafarana io asandrato ny tananao dia isory Jesosy mankasitraka Jesosy a ny amin'ny zavatra nataonao teto amin'ny fiainanay tsirairay avy teo amin'ny solotena teto amin'ny fiainan'ny fianakaviam-ben'ny hvkl misaotra Jesosy fa rehefa miteny ianao dia marina ny teneninao ary manana ny fotoananao ianao mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy fa naseho anao misy ny avant misy ny après ary ao anatin'ny teny na sanatria raha tsy afaka tonga manatrika fotoana le olona dia marina ny teninao misaotra Jesosy fa tsy voasaka ny elanelan-tany ianao tsy voasaka ny elanelan-toerana ianao fa marina ny fotoana rehetra ny teninao Jesosy Kristy avy Nazareto raisoanao ny dera sy ny laza ary averinay ho any aminao zany a mandrakizay a amin'ny anaran'i Jesosy amen andao hitehaka mafo an Jesosy tsika mahazo toerana andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka tain'Andriamanitra manokana ianao eno a miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy a tafahoana indray androany zavatra anankiray no mba tiako hifampizarana amintsika androany sainy fa vao nanomboko paster Njiva teo a dia ozy izy hoe sarobidy be ty fotoana ty amen zay mihitsy ny tiako ambara aminao androany hoe oentony fifatoanao tsara ao amin'Andriamanitra androany fa sarobidy ty fotoana ty aza mpitoviana amin'ny fotoana rehetra zay efa natrehanao hatramin'izay fa ataovy mihoatra noho ny hatramin'izay indray tena Andriamanitra ao amin'ny oabolana toko fahavalo ka ny andininy fa 7:30 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra izay olona miaino aho ka miaro toro mandrakariva eo ambavadiko ary miandry eo amin'ny tolam-baravarako amen androany a misy karazana sofina andrasan'Andriamanitra androany tsy tahaka ny fandrenesantsika hatramin'izay rehefa tonga ny fotoana tahaka izao ka mandray tenin'Andriamanitra fa sofina liana dia ozy izy nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra izay miaino aho dia miaro toro mandrakariva eo ambavahadiko miandry eo amin'ny tolam-baravarako zany hoe olona tena sasatra miandry zany manantena an'Andriamanitra ary eto izay olona izay androany amen
ary itehako izay olona izay ho an'Andriamanitra satria misy etaeta teraka ao anatinao. Jereo tsara fa ny olona rehetra ao anatin'io baiboly izy mifanena tamin'i Jesosy izay etaeta izay daholo ny namangin'Andriamanitra azy. Ary izao mahagaga mahita olona hafa sy miavaka foan'Andriamanitra ao anatina fotoana anankiray. Ohatra hoe ilay jamba izao, Bartomeo jamba, fa ao anatin'ny olona be dia be dia izy ririny naningana dia niantsoantso feo mafy hoe Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Dia ny fifatohan'i Jesosy tonga dia tany amin'ny rery fa tsy tamin'ilay olona be dia be. Ohatr'izany ny karazana etaeta andrasan'Andriamanitra androany iandrasany eto amin'ity toerana ity. Sainy fa izao, sasy ianao ve izao tsy mandinika hoe dinihony ny fiainana amin'izao hoe fa izao tontolo izao reto efa tena kaoa. Satsana tena ao anatina kaoa izao tontolo izao dia tsy mahita intsony inona vahaolana, tsy hita intsony hoe inona ny solution azo raisina amin'izao andro izao. Fa izao tadidio fa zasy ianao tonga eto androany io tsika sy ianao reto manana ny solution an'izany kaoa zany. Satria ianao mifantoka mitodika mijery an'Andriamanitra androany, manana tenin'Andriamanitra hoentina mamakivaky ny fiainana. Izay mahatonga hiteny hoe ataovy tsapanao fa sarobidy ity fotoana androany ity. Masarobidy azy dia izao, eto Andriamanitra, ary eto izy manefa ny teniny. Ary izao ny problème dia izao mantsy, zavatra matetika mitranga dia izao hoe indraindray tsika hoentin'ny fahazarana manompo an'Andriamanitra, hoentin'ny fahazarana manatrika fotoam-bavaka, fa tonga eo ianao indraindray tsy mare nininona, tsy mandray nininona rehefa tonga tapitra amin'ny fotoana. Fa androany daholo reto tena omentsika an'Andriamanitra ny fifatohana. Andao tena ataontsika mihoatra noho ny fotoana rehetra hatramin'izay izao fotoana androany izao. Andao tsy hifantoka amina zavatra hafa tsika fa hifantoka amin'Andriamanitra manokana. Ho avy Jesosy. Amen. Ohatry ny ahoana koa fifatohanao miandry an'izany. Ohatry ny ahoana ny fifatohantsika miandry an'izany dia araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tena mila olona ho ny Andriamanitra miaino azy miaro toro-mandrakariva eo am-bavahady miandry eo amin'ny tolam-baravarana. Izany ny olona sasa miandry ny fiverenan'i Jesosy. Le ohatra nomeny Jesosy le hoe tantarany Virjiny 5 adala sy 5 endry. Dia inona nambarana? Le endro izy nanana solika fitaiza dia nifantoka hiandry ny fiverenan'le tompony. Dia io ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika sena hoe ohatr'izay ny fiandrasantsika androany. Andao saintsika tahaka ny hoe izao Jesosy amin'ny andro androanyity fotoana ity no avy. Dia ohatry ny ahoana ny fifatohako sy fifatohanao. Ny zavatra misy dia izao, matetika ny antsika izay natoko hoe rehefa tonga indraindray eo amina fotoam-panatrehana, fotoana fionana amin'Andriamanitra, indraindray zavatra hafa no mbola misarika ny fifatohantsika. Indraindray mbola voasarika zavatra hafa tsika dia tsy mifantoka tanteraka amin'Andriamanitra. Tena ao anatina fotoam-bavaka indraindray ohatra hoe raha manana anjara asa fanompona ianao dia variana amin'ilay fanompona fa tsy mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Indraindray tsika raha ohatra ka hoe tonga manatrika dia mbola misy zavatra hafa misaroka ny fifatohantsika. Nefa ny tian'Andriamanitra androany dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra sambatra ilay olona miaina androany. Amen. Indraindray tsika na amin'ny fiainana isan'andro dia eto ny sarehako saintsika miandry ny fiverenan'i Jesosy tsika dia inona ny ataontsika? Iandry an'i Jesosy eo ampanaovana Facebook ve tsika? Sady manao Facebook ianao miandry hoe roviana ary Jesosy ny iverina. Tsy normal. Miandry an'i Jesosy tahaka le Virjiny 5 dia mitana ny solika izy dia sady miandry ny fiverenan'ny tompony. Izay ny tokony ho izy. Andao hovaina ny comportement antsika sy ianao manomboka androany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Andao hovaina le fahazarana isan'andro mba hahatonga antsika tena hifantoka amin'izany fiverenan'i Jesosy zany. Hoy atao hoe izao tontolo izao fa ao anatina kaô. Tena kaô izao tontolo izao. Fa eritsereto hoe misy olona anankiray efa kaô miditra ao amin'ny hôpitaly, ao amin'ny urgence. Ianao ny dokotera urgentiste ao. Inona ny ataonao? Tsy maintsy raisinao ny andraikitra fa raha tsy izany maty io marary io. Maty reto ny olona amin'izao fotoana izao raha tsy mandray andraikitra zasy ianao. Raha tsy mitsanga ny zasy ianao mizara ny fitiavan'Andriamanitra maty izao tontolo izao. Dia sainao amin'izay tsy hiakatra rery hitsenan'i Jesosy izany zasy ianao fa tsy maintsy isy olona hanaraka anao. Izay ny tsy maintsy hiomanantsika teny izao. Androany
hoy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra izay miaino a ndao tena omentsika an'Andriamanitra ny fifatoantsika tanteraka androany. Manasanao hitsangana satria totananao dia dao hivavakantsika misaotra rainy amin'ity fotoana androany ity izay ahafahanay miaino anao. Tombontsoa be indray mbola ahafahanay mifandray aminao amin'ity fotoana androany ity. Ary ity fotoana ity tsy fotoana ordinaire fa fotoana tena sarobidy satria ianao ilay mpanjaka ny voninahitra ny midina manatrika na eto. Mitenen'Andriamanitra manatre indray androany ary tario izay fanamasina tsy hifantoka amin'ny zavatra hafa ny ivelany fa hifantoka aminao androany. Mitenena aminay amin'ity fotoana ity ary manambarany sitraponao aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika mandray mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Ndao izay rehetra zanak'Andriamanitra atao trano tena hifaly amin'Andriamanitra ho fafainy amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Tovy tsapantsika tsara avy ny asarobidy ny fotoana rehetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ozy izy David izay hoe ny oraray eo anatrehanao dia tsara rafitra noho ny arivo fotoana iainana. Naiza naiza misy antsika raisy ho tombontsoa foana ny hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka indray isika. Fa eo amin'ny fanatrehanao ny fahavokisam-pifalian'Andriamanitra. Ary eo an-tananao ankavanana ny fahafinaretana mandrakizay. Sotra ny amin'ny tenim-pahamarinana, ny amin'ny tenim-pahalalana, ny amin'ny tenim-pamonjena, ny amin'ny fampijoroana anay, amin'ny teny fiainana isan'andro mampatsiaro anay ny lanja ny tena atao hoe fiainana miaraka aminao. Amin'ity takarivo ity raha hiteny ianao dia miteny anamiko Andriamanitra. Aoka tsy ho mpitondra teny fotsiny koa fa lay andray anjara amin'ny teny fiainana izay zaraiko eny ambavako mba ho an'ny tenako manokana koa ny fanambarana rehetra avy aminao. Vangiony sy raha avy isambatan'olona androany maraina. Ampahitao voninahitra ao zahay Andriamanitra. Ampahitao voninahitra ao zahay. Dia aoko ity fotoana androany ity fotoana manokana ionanay tanteraka aminao indray. Mitenena aminay androany hariva fa miaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo mahazo ho toerana tompo iroso aventrantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Luka toko fahatelo amby roapolo ny andiny fafito amby roapolo ka hatramin'ny andiny fasivy amby roapolo no vakiko amintsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe, ry zanaka vavin'i Jerosalema, aza mitomany fa mitomany ny tenanareo sy ny zanakareo. Fa indro avy ny andro izay ilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary nono izay tsy ninononjazy. Androany hariva dia izarantsika ao anatin'ny fotoana fohy ny tenin'Andriamanitra izay nampitondraina ny lohateny hoe Ilay ranomaso tsara. Ilay ranomaso tsara. Tena misy ny atao hoe ranomaso tsara. Sika rehetra mahalala fa fotoana izao tena hijoroantsika tsara io manao amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy tompontsika hampakatra antsika. Sady izany ary mila mandiny tentsika isan'andro mba ahatonga antsika hanapahatsapahana fa tsy mahazo aina eo amin'ny fiainantsika izany Satana mandrakizay. Amen. Efa eo ambaravarana an Jesosy ary amin'ny alalan'ny afatra androany dia inoko fa ny ho fahamarinana amintsika indray Andriamanitra ny amin'ny zavatra tokony ataontsika iomanantsika hiatrika an'izany fotoam-pampakaran'izany amin'ny alalan'ny fanomezantsika ho an'ny tompo ilay ranomaso tsara. Ao amin'ny andininy fafito amby roapolo ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Eto Jesosy dia eny an-dalam-pizorana ho faty eo an-tendrombohitry karandoha na Kalvari nitondra ny azy fijaliana. Tena ory sy niaritra mihitsy Jesosy teto reo karazana fampahoriana, kapoka, heso, latsa tao anatin'io fotoana io. Kanefa tsy mba niembotra izy fa nandroso foana noho ny fihetreretana azy fihetreretananao ho vonjena androany. Ka natohina lanja ny azy fijaliana
tena tsy nahoan Jesosy zany satria fantany fahalalana tokana zay tsy maintsy izorany zany amin'jenany olombelona rehetra eto ambonin'ny tany zany hoe ao anatin'ny mission any tanteraka Jesosy eny andalam-pamaranana zany atao hoe asa famonjeny zany. Nitondra ny fitaovana afatesana izy anomboana azy eo tendrombohitra. Ary fantatry Jesosy fa tsy ho faty eny an-dohasa zany izy fa tsy maintsy eo an-tendrombohitra ihany ny rendez-vous pahafatesany. Ny Salamo 7:24 amin'ny Baiboly dia milaza fa mamelatra latabatra eo anoloko eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ary eo no amenonao ny kapoakako feno dia feno. Eno izy na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tenao ireo no mahafatahotra. Zany hoe ny lohasa zany eny an-dohasa aloko ny fahafatesana no misy eny, fa ny tena fahafatesana eo an-tendrombohitra. Anazava kely amintsika ny zavatra tiany Baiboly ho lazainy. Jesosy tsy hoe niatrika aloko ny fahafatesana, fa Jesosy niatrika fahafatesana. Ny hoe niatrika aloko ny fahafatesana dia tsy manatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny fahafenony, fa tsy maintsy miatrika fahafatesana Jesosy vao tanteraka ny famonjenantsika. Matetsika tsika rehefa mampianatra dia milaza foana hoe ny fahafatesana dia ny an-dohasa. Rehefa mamaky tsika zao ny hvkl 37 Baiboly dia miteny hoe lohasa feno taolamaina, zany hoe eny an-dohasa no feno fahafatesana. Fa ny tena fahafatesana nefa tsy teny an-dohasa ozy Jesosy, fa ilay tena fahafatesana dia eo an-tendrombohitra. Inona ny mahasamihafa ilay aloko ny fahafatesana eny an-dohasa sy ilay tena fahafatesana eny an-tendrombohitra? Raha milaza ny Ezekela 7:7 hoe nisy taolamaina be dia be teny an-dohasa ho velomina. Midika fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, ny fiangonan'Andriamanitra, ny zavatra rehetra sy ny fampahoriana rehetra mandalo eto ambonin'ny tany dia ny sokajiana ho aloko ny fahafatesana lalovanao avokoa, fa tsy tena eo ilay fahafatesana. Ny tena fahafatesana dia eo an-tendrombohitra. Satria rehefa manaiky tsika ny ho faty eo an-tendrombohitra dia mora ho an'Andriamanitra ny anangana antsika ao anatin'izay aloky ny fahafatesana lalovantsika rehetra eny an-dohasa. Andriamanitra tsy mahita ny lalovanao ho fahafatesana, fa Andriamanitra mahita aloko ny fahafatesana na taolamaina aza ny hita masony Ezekela. Dikan'izay eny an-dohasa tsy tena eny ny fahafatesana, fa eny an-tendrombohitra ny fahafatesana. Inona ny zavatra nitranga teo an-tendrombohitra ary inona ny andrasan'Andriamanitra amintsika? Mampianatra antsika izy fa ny tena fahafatesana dia eo an-tendrombohitra. Eo an-tendrombohitra dia miharihary hoe izy no eo, na ianao ho tazan'ny olona amanofo anao, na ny fahafatesana izay niombonanao tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny toeranao roa arivo taona lasa. Ilaina aseho miharihary ao amin'ny Kristy ny fahafatesanao. Galatia 4:20 hozy izy Paoly, ary ankehitriny hozy izy izay nivelomako fahiny teo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra izay nanolotra ny ainy hamonjy ahy, izay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy, zany hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsy za tsoa ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Zany hoe ny famonjeny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia naka ny toeram-pahafatesanao izy mba ahafahany mamelona anao ao aminy. Midika fa ny tena fahafatesana dia teo Kalvaria, fa tsy eny an-dohasa hiatrehanao ny fiainana. Misy zavatra tiany Andriamanitra isarihana nysaintsika, variana mitomany loatra eo an-dohasa tsika fa tsy manaiky omboana eo an-tendrombohitra. Atsangany an-tanan'izay mihaino ahy.
Inona ny tia baiboly ho tenenina? Rehefa maty eo amin'ny nofontsika dia tsy manam-pahefana hijoro an-davoantsika intsony. Ilay ratsy fanomboka iseho eo amin'ny toerantsika Kristy. Ny eny an-dohasa dia aloko ny fahafatesana no hiteny, fa eny an-tendrombohitra ny tena fahafatesana ilain'Andriamanitra mba ahafahany mamelona anao eny an-dohasa. Nitondra ny azo fijaliany Jesosy ho an'ny Kalvaria. Tsy reny akory hoe tahaka ny ahoana ny lanjany. Tsy nisy fotoana Jesosy nitaraina nitondra an'izany azo fijaliana izany. Fa hiteteny aminao fa tsy olan'Andriamanitra hoe tahaka ny ahoana ny lanja sy vesatry ny olanao eny an-dohasa hiatrika ny fahafatesanao eny an-tendrombohitra. Rehefa ilain'Andriamanitra ianao ka miaraka aminy dia tadidio, tsy misy tontolo mitranga eo amin'ny nofo ka nataon'Andriamanitra haresy ianao zany. Zavatra hitranga dia izao: rehefa manaiky ianao ka tsara ny nanomboana anao teo an-tendrombohitra, dia mora ho anao ny andresa eny an-dohasa. Ary na inona endriky ny loha-savaka itsika eny an-dalana, mahita amin'ity takarivo ity fa hampandresy ianao ao anatin'izany Andriamanitra. Manaiky ve ho faty eo amin'ny nofo ianao? Luka 7:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Inona ny lazain'i Jesosy? Luka 7:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny 7:20, fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe: ry zanaka vavy ny Jerosalema, aza mitomany ahy, fa mitomany ny tenanareo sy ny zanakareo. Wow! Nareo ve tsy mahita hoe atao anaty baiboly misy ranomaso nampitsaharan'i Jesosy, kanefa eto indray Jesosy miteny hoe mitomany. Jesosy misy fotoana mampitsahatra anao tsy hitomany, fa Jesosy misy fotoana maniraka anao hitomany. Dikany hoe mitomany izy. Antaony tsiketrehitra sy saina lay Jesosy mpamafa ny ranomaso rehetra indray teto no naniraka hitomany fa ozy izy hoe mitomany. Raha dika dia zao hoe misy ranomaso tsy ilaina ary misy ranomaso tadiavina. Sahala amin'ny hoe misy ranomaso tena tadiavina zany mihitsy, fa misy ranomaso tsy ilaina. Raha jerentsika ny Isaia 5:9. Raha ny baibolinao dia jereo hoe ny Isaia 5:9. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: ho foanany sisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah Tompo amafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafa tondromason'ny olona eny amin'ny tany rehetra, fa Jehovah no efa niteny. Andriamanitra zany ho avy ny fotoana ho foanany sy ho fafany ny ranomaso rehetra eny amin'ny tava. Ny Apokalipsy 7:7. Apokalipsy 7:7. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy, ka hitondra azy ho amin'ny loharanony ranonaina, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Zany hoe misy ranomaso fafana. Apokalipsy 2:2. Mbola mazava kokoa, ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe: ary ho fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Midika fa misy zavatra mampitomany ianao izay tsy tokony hampitomany ianao raha azonao antoka feo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ataovy amen moa e. Anisan'ny ranomasona tsara Jesosy ohatra zao le vehivavy izay nitondra ny zanany lahy tokana maty andeha ho alevina teo mba vadiny naina mifanena taminy. Reo andehandevina hivoaka, Jesosy hiditra miaraka amin'ny mpianany. Dia ozy izy ny baiboly, ozy izy Jesosy tamin'ilay ramatoa, aza mitomany. Zany hoe tsy ilaina ny ranomasonao miatrika an'izao zavatra mitranga zao. Marina fa fampahoriana le izy, fa raha fantatrao lanja ny fanatrehako sy ny fanotronako, dia hitsahatra ny ranomasonao. Sady fafan'i Jesosy ny ranomaso teny amin'ny tavan'ilay ramatoa no nitendreny le trano vorona, dia mifoha le maty. Zany hoe zay zavatra goavany heverinao fa matapidalakale mampitomany anao io, dia afaka mpitsahatra ny ranomaso ao anatin'io Jesosy, ary matoa fafana tsy ilaina. Ataovy amen. Ao Marka 5:7 ka hatramin'ny 7:40,
misy tantara anankiray marka 5. Alleloia. Ny 7:30 ka hatramin'ny 7:40 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo ka hitan'i Jesosy nitabataba dia ny olona izay nitomany sy ny naonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe nahoana nareo nitabataba sy mitomany tsy maty razazavavy fa matory. Bedy ry zareo nitomany tao anaty fahoriana. Fa maninona nareo no mitomany? Dia navoaka an'i Jesosy ry zareo. Zany hoe teto zany tsy hoe mitondra fampitsahara na fampitoniana ranomaso Jesosy, fa nandroaka izay nitomany tao an-trano hivoaka ny ivelany. Zany hoe tsy ilaina ilay ranomaso. Ao amin'ny Luka 9 koa ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 dia hitantsika ny tantara fa ohatr'izay ihany koa ny zavatra nitranga. Luka 9:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tao an-trano Jesosy dia tsy nisy olona navela niara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jona ary Jakoba ambany ray aman-dreniny razazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy, fa Jesosy nanao hoe aza mitomany fa tsy maty izy fa matory. Natsahatra Jesosy ny ranomaso. Ka ny ranomaso latsaka amin'ny fahoriana sy niady hatrehany eto ambonin'ny tany dia tsy nilainy Jesosy fa nifafany. Ianao zany raha tonga eto androany miatrika ranomaso satria mafy loatra ny zavatra atrehanao, dia tehiteny aminao afaky nifankahita amin'i Jesosy eto ianao dia ho fafanja ny ranomaso zany. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Fa mahavariana eto amin'ity Luka 9:20 ity reto ny 9:20. Jesosy mihitsy indray no niteny hoe mitomany. Izy ny angavy tamin'ny zanaka vavin'i Jerosalema hoe mitomany. Teto Jesosy niresaka tamin'ny zanaka vavin'i Jerosalema nahita ny fahorian'i Jesosy mitonany azy fijaliana dia nitomany ry zareo, nitehatratra dia nitomany. Nahoana ozy izy no mitomany nareo zanaka vavin'i Jerosalema? Ary nitsindriny ilay izy hoe zanaka vavin'ny Jerosalema. Fa maninona ny zanaka vavin'i Jerosalema? Niresaka mikasika momba fiangonana izy. Miresaka amintsika izy. Tsika ilay avy eo zonany Andriamanitra, Jerosalema vaovao ao an-danitra tsy eo ampidin'Andriamanitra. Amin'ny fotoana aoriany faravanty tany ity, Jesosy ao an-danitra efa manomana Jerosalema vaovao any zanany. Ataovy amen tsara zany. Tsy eo ampidinina ozy izy eto ambonin'ny tany rehefa tonga ny fotoana anjakantsika eto mandritry ny herifotoana. Alleloia. Araka io teny io dia mandray anjara tamin'ny nanomboana an'i Jesosy tahaka ireo zanaka vavin'i Jerosalema tsika. Mahalala tsara ny fahorian'i Jesosy sy ny zavatra takiny tamin'ny fotoana nitondrany ny azy fijaliana. Dika fa natao antsika io teny io hoe mitomany. Dia inona ilay zavatra tiany Jesosy hitomany? Dia Jesosy aza mitomany mipresizeny Jesosy tsy izy sy ny fahoriany no hitomaniana. Ianao zany rehefa mivavaka dia aza mitomany hoe mafy be ny nanjoan'i Jesosy. Fa Jesosy mihitsy ny efa niteny hoe aza mitomany amin'ny fahoriana izay nanjoa. Fozy izy ny tenanareo sy ny zanakareo hitomaniana. Mitomany ho an'ny tenanareo, mitomany ho an'ny zanakareo na ny ankonanareo. Midika fa ny mesazy voalohany no entin'i Jesosy hitomaniana dia tokantrano. Teren'i Jesosy hanondraka ranomaso eo amin'ny tany ianao ho an'ny ankonanao ry fiangonan'i Jesosy Kristy. Nandraitsika ohatra mahazo aina zany rehefa mety be ny fiainan'ny ankonantsika, nefa tsy hany mihitsy ny fiainam-panahiny. Ny ranomaso tiany Jesosy hitomanitsika dia ny fametrantsika ny lanjan'ny famonjena ho ambony lavitra no izay loasa hitomanitsika angatantsika ny fidiran'Andriamanitra tsehatra mba hovahana ao anaty ady. Indraindray maina ny fiainanao satria tsy tondrahanao ranomaso. Ny fiainana dia toy ny tany tsy mandray rano hafa ankoatra ny ranomaso zany. Ny fiainam-panahinao io. Io fiainam-panahinao io dia ohatry ny tany anankiray tsy mandray rano hafa ankoatra ny ranomaso.
raha vao tsy mandina sy mahavokatra azy ny ranomasonao dia tsisy ho tazana ny valim-bavaka ao. Mingavy ianao androany foazony ao anatinao fa rehefa tery ianao ne iainao ihany mitomany. Fa ny fandresen-dahatra ao anatin'ny fotsika tsy tanteraka zato isan-jato ny fiantsotsika an'Andriamanitra raha tsy efa nahakasika ny fotsika ny fisokafa ny vavantsika iankina aminy. Ny apokalypsy 2:9-20 vakeo. Tandreo fa mila ampy ny etaeta sy ranomaso ho an'ny ankonina satria hozy Jesosy hoe rehefa tsy tomany ianao dia hozy izy hoe itsiriritra, lasa itsiriritra izay mbola kibotsy nitondra zanaka hozy izy sy nono mbola tsy nononjaza midika fa izay ohatrany hoe lasa itsiriritra ianao izay tsy nanana ankonana rehefa manana ankonana fa tsy nitondra mbavaka izay ankonana tokony hitomanianao ho an'Andriamanitra. Ho avy zany ny andro mila mametraka tsika dia ny androany ny asarobidy ny fiainam-piankonatsika ara-panahy ho mihoatra lavitra noho ny fiheverantsika izay hatafavoaka azy. Misy zavatra ty asanazy loha zavatra tia Jesosy ho tenena. Eto Jesosy tia naitra fa tsy emela ny ankonanao ilamin'izany ny devoly fa tsy maintsy ao ny atakeny voalohany satria io ny tandindo ny fifandraisan'ny Kristy sy ny fiangonana. Io ny fanorenana voalohany nataon'Andriamanitra ary tena barango ny lanitra na sanatria ka tsy voatahiry ny fiainam-piankonanao. Manentantsika ny teny eto fa tena ametraka-potsika ny fiainam-piankonana ao amin'ny tontolo ara-panahy mba ho lara-pahamehana. Sainy fa tamin'Andriamanitra nahary ny olona ao amin'ny Genesis 1:20 ka 20 jereo fa Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe miamaroa, miabetsà, mitombo, mampanim-po, manjaka raha tsy efa nampisy Eva teo amin'ny fiainany Adama izy. Vita Eva vao tonga ny tsodrano. Fantatrao ve? Ny fahafenon'ny tsodrano anao raha lehilahy dia misy ifandraisany amin'ny fanananao fiainam-piangonana. Mila fantatrao zany fiangonana satria raha nataon'Andriamanitra hoe zanaka vavin'i Jerosalema ny antefany-teny tsy ho amin'ny vehivavy ihany izy fa ho an'ny fiangonana ho ampakariny. Ianao ny fototra ahatanteraka ny teny rehetra voalazan'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ohatrany hoe tokantrano ray tsika eto amin'ity tany fandalovana ity ary ny fisian'ny fiangonana eto tany, ny fisian'ny ankonan'Andriamanitra eto tany. Dikan'izay raha toka tsy tonga Eva dia tsy nahazo teny fikasany Adama dia ohatr'izay koa ny teny pikasam-pampakarana dia natao an'ny olombelona rehetra eto amin'ity tany ity amin'ny alalan'ny fisian'ny olom-boafidy sy ny fiangonana eto ambonin'ny tany. Mila mijoro ny fiangonana. Tsy mary hetiaka ao an'Andriamanitra. Mba fantatry ianao zavatra mitranga eto ambonin'ny tany. Korotana an'Israely. Ary tsy lavitra, korotana eto Madagasikara, korotana Antsinanana, tabataba, fanjakana mely fanjakana, firenena mely firenena. Na ino ianao na tsino tsy asakana ny teny tsy ho tanteraka. Fa izay lazain'Andriamanitra rehetra dia tsy maintsy tanteraka. Ho famantara-panehoana fa hiverina Jesosy. Ho an'ny manam-pahendreny zany dia famantara ny omanany. Fa raha ho an'ny olona tsy miambina dia izy ny famantarana ahafahan'ny hafa mijery tena akaiky ny tompo faloha mitandrina fa reny ary tarona hafana be fa zao ny hemotro. Satria amin'izany fotoana izany isy fiemorana. Ka tsika mila mamantatra tsara ny lanja ny fisitsika eto ambonin'ny tany. Zay mahatonga an' Jesosy ny laza raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako. Tsika tsy tokony handany fotoana hoe hijery olon-kafa hoe tokony hiverina mihitsy ny malagasy, hiverina amin'ny Jesosy ny malagasy. Ny olon'Andriamanitra mihitsy aloha no verina, tsika fiangonana mihitsy no mijoro tsara eo amin'ny volontén'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsy mijery olona ho ampidirina aloha fa ny fiangonana hatsangana mba hatonga ny olona hanaraka ny volontén'Andriamanitra. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy hanetry tena, hivavaka, hitady ny tavan'Andriamanitra, hiala amin'ny ratsy fanao
dia iainao zany an-danitra amelany elony amelany elon'le olony dia rehefa voavelany eloko ny olon'andriamanitra dia sitrana ny taniny. Andriamanitra ve zany tsy nahita olona olony voavela eloko magaga mahavariana fa raha olon'andriamanitra ny tsy voavela eloko dia tsy sitrana ny tany, fa raha ny olon'andriamanitra voavela eloko dia sitrana ny tany. Misy ifandraisana amin'ny fanasitranana ny tany ny faneken'ny olon'andriamanitra iverina. Noho izany tsy fandresen-dahatra sy fampanantenana no ilain'ny firenena fa fiverenan'ny olon'andriamanitra hitady ny tavany marina sy ala amin'ny ratsy fanoatra. Halleluja! Inona ny zavatra andrasin'andriamanitra amintsika? Raha ny teny Jesosy mikasika momba ny olom-boafidy, mba eritrereto ny lanja ny fisian'ny olom-boafidy mijoro ao anatina fiarahamonina anankiray. Raha tsy eo ianao io fiangonan'i Kristy, olom-boafidin'Andriamanitra, miaina ao anaty fahamainany ity tany ity, raha tsy eo ianao, fa inona ny tombontsoa ny fisianao ry fiangonana? Ao anatin'izany fijoroana maha olon'Andriamanitra zany. Raha tsy misy fiangonana dia tsy misy tsy manan-kolazaina ho an'ity tany ity Andriamanitra. Zany hoe tsy hitan'Andriamanitra izay ho teneniny eto ambony tany. Ohatrany hoe raha tsy tonga i Eva dia tsy nanan-kolazaina tamin'ny Adama Andriamanitra. Zany hoe misy karazana tsodrano miantona fa mahatonga an'Andriamanitra homona tsy hiteny. Raha tsy tanteraka ny planiny fisian'i Eva teo amin'ny fiainan'ny Adama. Mba fantatrareo, tokony hatsapitsika eto amin'ity tany ity ny lanja sy tombony fisiana amin'ny fiangonana mba hahatonga n'ity tany ity hiaina ireo teny fikasan'Andriamanitra mba hampiadana azy. Ndasanao eritreretintsika tsara ny zavatra tian'Andriamanitra olazainy. Ohatra, ao Mateo 7:20 Jesosy ny teny. Mateo 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Inona ny lazainy Jesosy ao? Fa amin'izany andro zany dia izy faorina lehibe dia tsy mbola nisy toazy hatr'izay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsisy tsony. Ary raha tsy efa noafoeziny zany andro zany dia tsy misy nofo ovonjena. Fa noho ny olom-boafidy dia hoafoeziny zany andro zany. Jesosy zany misaina ny fisian'ny olom-boafidy ho antony anafoezana ny fotoana ny fampahoriana. Zany hoe tsy noafoezin'Andriamanitra ny fotoana ny fampahoriana raha tsy eo ny olom-boafidy. Mahafantatrao ve ny lanjan'ny existence anao? Ny antony fisian'ny olom-boafidy ao anatina fiarahamonina dia ahatonga an'Andriamanitra hoafoezin'Andriamanitra ny fotoana ny fampahoriana. Noafoezina fotoana ny fampahoriana noho ny amin'ny olom-boafidy ho Jesosy. Ka raha misy olom-boafidy eo dia tsy mahazo manao izay tiany ny fampahoriana. Zany no pirofom-panehoana ireny vokatra asehon'Andriamanitra ireny, na amin'ny fanasitranana, na amin'ny fanafana, na amin'ny fitahiana hitamaso ny fiainan'ny olona izay mifandraika amin'ny fitahim-panahy voaraina avy amin'Andriamanitra ireny. Ny antony dia tsotra, tsy hoe no ilay olona loatra fa noho ny fifidianan'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Za zao milaza androany satria zao fotoana zao fotoana hivoriana miaraka amin'ny olom-boafidin'Andriamanitra. Izy aloha ny olom-boafidy tonga eto sangareo hoe tana azy olom-boafidin'Andriamanitra tsy misy fampahoriana mahazo manapaka zany eto androany ariva. Fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androany izay tontolo mpampahoriana rehetra mitady hitosy hanapaka amin'ny fiainanao ho antisipen'Andriamanitra ny fanafoezana an'izany fotoana zany ary amin'ity takarivo ity miala tseo amin'ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Mahita fa Satana homenatra androany ariva satria ho diso adresin'ny ranomasony. Ny ranomasony tomany andreo manalina izy mba ho raraka ianao. Fa ianao mila mampiasa ranomaso mba tena hoe any amin'izay tena taridalana tokony mampetiny ranomasonao ny andatsahanao azy. Aza mitomany satria mafy be ny fampahoriana, fa mitomany raha mbola tsy tanteraka sy feno ny fipetra-pamonjenanao. Beba amin'Andriamanitra. Any amin'ny fibebahana misetrasetra tsara amin'ny ranomaso, mety no manenina, mety
miala amin'nratsy fanao. Zany no andrasan'Andriamanitra. Ny baiko ho amin'ny fanasitranana dia misy ifandraisany amin'ny toem-panaraka an'Andriamanitra atao hoe famela-keloka. Hitanareo izay izy. Mety maratra ianao afaka mitomany fa tsy manana droit ianao hitahiry lolo-po. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra ianao misy zavatra azon'izao tontolo izao atao, fa misy zavatra tsy azonao atao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Rehefa mitangika izay dia afaka miteny ianao, izy afaka manao an'izany, fa tsika tsy afaka manao an'izany satria tsy niteny an'izany tamintsika Andriamanitra hoe ataovy izany. Alleluia! Raha tianao zany Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao ny fomba tsy takatry ny saina dia manana antoka. Alleluia! Manana antoka ao am-ponao ao. Tsy tiany devolo rety resaka ty satria marobe, reko Andriamanitra miteny, marobe ny olona ao afan'Andriamanitra androany hariva. Satria ampiasa ny fonao ony ianao androany hariva dia horen'Andriamanitra izay avy ao anatinao. Raha voalatsaka eo ny ranomasonao ka tena mifonao ny anandratanao vavaka, tena mitsotra aminareo fa tsisy ninninona azo Satana atao. Meko ohatranareo androany ny amin'ny fampiasana an'ilay ranomaso tena izy. Tena mivariana hoe niteny Jesosy hoe tena toroa amin'ny olona rehefa mivavaka izy mba tena vokatry ny fony. Asaivo mitomany ny olona, asaivo mitomaniry zanaka vaviny Jerosalema. Misy ranomaso tsy ilaina, fa misy ranomaso tena ilain'Andriamanitra ary izy mihitsy no miteny hoe mitomany. Ao Marka 3:17-18 vakitsika teo dia atsika raisina ho toy ny hoe manitsy ny fihetsepo hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy. Teto mantsy ny ranomaso dia tsy ranomaso mampirisika an'i Jesosy any amin'ny anjara voatendry atateraka ny famonjena. Le ranomaso ny zanaka vavin'i Jerosalema, fa ranomaso honena azy. Be dia be ny olona nasiana ho soa nefa izao ve mifiafarano tsy ekeko e. Zay le ranomaso teto. Teo zay Jesosy, azy izany tomanina. Henjana be rangany fijereny Jesosy ny fihetseham-pony hijoroany eo amin'ny antom-pisiny na mangirifiry sy mifanohatra amin'ny volonté maha olona aza. Mba azonareo ve fanzaraiko teto ny fihetseham-po anankiray. Petera tonga amonjy azy amin'ny sabatra hiady amin'ny malikô, satria malikô efa tena gidagida be, tsy zaka amin'ny Petera. Fa Petera indray mibedy dia napeta ny sofon'izay olona hisambotra azy toe-po zany. Eto indray tsy Petera intsony fa vehivavy be dia be zanaka vavin'i Jerosalema mitomany mba mikonetana hoe ianao nena nisy soanay. Tao anatin'ireo zanaka vavin'i Jerosalema ireo mety misy jambana pahiratina, mety misy bokany sitranina, fa tonga ny fotoana hitondrana azy fijaliana ny fihetseham-pondreo vehivavy ireo, sady ny vehivavy raha mendry fenjo endrana no Petera. Zany hoe tokony tonga dia voakasika Jesosy hoe rety misy any tokony olona sady mitodika. Tena mampiasa fony ampitiavana. Ndry tomani mafimafy mba sitrany eo eniny ray izao e. Fa izy Jesosy azy iza ny tomanina. Fa ny tena nareo sy ny taranaka mahazo paquet. Petera nahazo paquet. Zanaka vavin'i Jerosalema nefa izy amin'io efa kopaka andeha ho faty. Fa zao lalany tsy maintsy heretany. Ndasany niteny mihitsy Jesosy hoe zanak'olona no nolazainy. Ndasany iverenantsika kely le lioka jejereo ny zavatra nataon'i Jesosy io. 7:17-18 Ary voaka betsaka nanaraka azy ary vehivavy maro izay nitehitrahatra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika azy ka nanao hery zanaka vavin'i Jerosalema, aza mitomany ahy fa mitomany ny tenanareo sy ny zanakareo. Fa ho avy ny indro, ho avy ny andro izay ilazany hoe sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary nono izay tsy nononja azy. Hozy Jesosy, mba fantatrareo misy zavatra ambony lavitra no izay zavatra angatahanareo tiako hitomany nareo. Fa aza mitomany amin'izay fampahoriana miantra eo amin'ny fiainanareo,
fa raha ny amin'izany vitan'Andriamanitra ihany ny mamaly anareo fa na ny zanaka vaviny Jair na le andendevy na taninaina na tamin'ny andron'ny Lazarosy vitan' Jesosy daholo na mafandreny ranomaso ireny. Fa eto amin'ity teny ity mila manaiky isika ny joro tsy hampiasa ranomaso amin'ny zavatra azo fafana, amin'ny ranomaso azon'Andriamanitra fafana, fa mba hampiasa ranomaso ampitodika an'Andriamanitra hamaly ianao ao amin'ny sitrapony. Mila tsika manaiky tsy hampandrosomena rano ao tokantrano. Mety hanimba amin'ny fihetseponao le izy, mety handravany ao anatinao le zavatra mitranga, fa zao mila tsika mamantatra n'le fihetsepo tsy mifanaraka amin'le zavatra mampety ny nofo hoe tena izy kosa micomprendre antsika, izy kosa tena malahelo ary efa misy zavatra mitranga. Ninona sentiment diso rehetra, fihetsepo diso rehetra lavo rehefa tsy eo amin'ny programme an'Andriamanitra. Zay ny tiany Jesosy ho teneniny eto, reo fihetsepo diso rehetra mitomany dia miverena amin'Andriamanitra. Lioko tonga tena amin'ny roapolo, dia fito amin'ny roapolo, hatramin'ny valo amin'ny roapolo. Hitako fa tena ilaina ny tomany. Diso ny filazana fa tsy tokony tomany ny lehilahy. Ny herintsika sy ny fanoanan'Andriamanitra antsika dia misy miafina ao ambadiky ny hoe mety ve ny ranomasonao sa ranomaso izy. Mila fantatsika fa ny olombelona rehetra eto an-tany izay tonga eto an-tany voalohany ho avy any an-kibon-dreniny dia tsy maintsy mitomany vao miditra eto an-tany. Tsy maintsy mitomany. Tsy ekena ny fidiranao eto an-tany rehefa tsy mitomany ianao. Zany hoe ny fidiranao ara-potoana eto ambonin'ny tany dia dondobona amin'ny ranomaso ny fidiranao eto. Rehefa tsy mitomany ny zaza dia kapohan'ny dokotera aloha. Aza rehetra tonga eto an-tany dia mila mitomany aloha satria ny ranomaso mivaravarana hidiranao eto an-tany. Raha voateraka ny zazaketika tsy mitomany, felan'ny dokotera na zaza bena vava azy. Fa raha vao manomboka mitomany, nisety tokany dokotera hoe mety ny zavatra rehetra. Zany hoe misy ny ranomaso mety hatrany am-boalohany. Ka ny dingan'ny finoana isy ianao dia misy ifandraisany amin'ny ranomaso na latsakao. Zay mahatonga ny salamy fahatelo amin'ny roapolo andiny faefatra nivakitsika teo. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ahoana ozy izy? Salamy fahatelo amin'ny roapolo andiny faefatra. Eny fa na dia mandeha mamaky ny loha saliko ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza fa hainao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao reo no mahafatahotra. Hitanareo amin'izay, ohatra ny mosesy ny kapoka kapohan'le vatolampy dia mivoaka ny loha boboky any rano. Ny ranomaso dia latsaka rehefa mafy manjoanao. Zay le tsorakazo mampitomany. Mihoatra noho ny fahatakarana rehetra ny zavatra tokony ananan'ny olona eo am-pitomaniana amin'Andriamanitra. Satria eo amin'le ranomaso latsaka mihitsy ny tokony iseho le fahatakarana nananao ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Sinon ranomaso mpanomezantsiny an'Andriamanitra fa tsy ranomaso mpandiny tena iovanao ao anaty no alatsaka ao. Mety mahararany ny tsorakazo e, fa lalina hitan'Andriamanitra anao zany. Ohatra mosesy ny kapoka an'le vatolampy tamin'ny tena dia mivoaka ny rano. Ka ny ranomaso dia mahatonga ny devoly tsy afaky ny lalao ny anjara voatendrinao rehefa marina ny fandatsanao an'le izy ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ka ny hoe mitaraina dia tsy voatery hoe mitomany. Ianany hoe vadiny Elikany ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany ny andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahafolo. Fahatatsika tsara ny zavatra mitranga ao. Rasany hoe tantaraiko aminao tsara fa misy izany zavatra tiany Jesosy ho teneniny zany dia zavatra tena mila manaitra tsika ao anaty mba hijoroantsika amin'ny sitrapony. Samuela voalohany toko voalohany andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahafolo. Ndaso jerentsika tiany vadiny atao Elikana manomboka amin'ny andiny faefatra. Ary tamin'ny andro namonoany Elikana zavatra atao fanatitra dia samy nomeny anjara iray avy penina vadiny sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy rehetra. Fa ana kosa nomeny anjara andro satria izy ny tiany nefa nataon'i Jehovah momba. Ary ny rafiny dia nanorosory azy manampalahelo azy mafy noho nanaovan'i Jehovah azy momba. Ary zany ny fanaony Elikana isa-taona raha niakatra ho anetran'i Jehovah ihany. Zany hoe isa-taona zany ihana koa miakatra ho anetran'i Jehovah, zany hoe mazoto mivavaka isa-taona ihany ty ihany ty raha izany ny jerena. Ary zany koa no nanorosorina ny rafiny azy, zany hoe eo le perturbation zany isa-taona satria ny anankiray mahazo anjara andro ny anankiray tokana satria tiana kokoa, zany hoe ny angarana. Ary rehefa ny angarana zany ihana dia nanomboka teo amin'izay vao maina mpitodika azy hitady kokoa an'Andriamanitra dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe kontomany izy sady tsy nety nihinan-kanina. Rehefa manomboka mitomany amin'izay ianao ka ohatrany hoe midongy an-kanina ny fiantsoana azy raha eto
fa tsy midongy akanina ny fijerevana n'le izy fa tao anaty ranomasina mitondra azy hoany amin'ny fifadia kanina mihitsy. Fa elikana vady nanao tamin'ny hoe riana fa ngamo za tsy dia ohatrany hoe fa maninona ianao no tomany ary nahoana tsy mety mihinan-kanina ianao ary nahoana ny malahelo fo ianao tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka folo miraha lava ary rehefa nina sy nisotro tao silo izy dia nitsanga ny ana ary elim-pisorona nipetraka teo amin'ny sezany teo amin'ny tolanam-baravarany tempolon'i Jehova dia nidenoana 90 ary ana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy sady nitomany dia nitomany ary voady izy ka nanao hoe Jehova tompony maro raha mba hitsindry tokoa ny alahelo ny ankizy vavinao ianao ka hatsiaro ary tsy anadiny ny ankizy vavinao ka nomeza zalahy dia omeko an' Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra ihainany ka tsoka sikarezany lohany. Jereo ny zavatra niseho teto ihana pakao amin'ny tempolo foana fa nisy fotoana amin'izay nandeha le tsorakazo me mafy le pression dia nanomboka nenitomany izy ary nenitomany dia nitomany ho amina tanjon-javatra anankiray. Misy fotoana tsy tena posenao tsara an-dranomaso le sujet de prièrenao mahatonga le izy mbola tsy teraka fa rehefa miandry ianao dia midongy amin'Andriamanitra dia tsy ampy ranomaso fotsiny fa nataonao amena le dia hoe efa enina izay. Ianao zany sady ka mivavaka tsy manao tsy mandroso an-dranomaso oatra ny ana tonga ao amin'ny tempolo dia tretinao tonga tao amin'ny tempolo izy tsy nitovy amin'ny isan'andro amin'izay. Vao tonga tao amin'ny tempolo izy tena hafa mihitsy ny fahatongavany ana niaraka tamin'le vesatry ny pression ny fanenjehan'ny raha vaviny ny zavatra maro nitranga teo amin'ny fiainana tena navesatra ao anaty tomany dia nitomany izy. Ary zavatra nitranga dia zao rehefa ny ranomaso mivavaka ana dia zao taitra be ely nijery azy dia ozy izy ely tsy fisotroana toka ato zany hoe miboredika ny fiteniny mety ny teny amin'ny teny tsy fantatra izy vavaka amin'ny teny tsy fantatra dia ozy izy ihana hoe ozy izy ely hoe azafady tsy fisotroana toka ato ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatreny Jehova izy dia nidininy ely ny vavany fa niteniny ankapoha iana ka ny molony ihany nihetsiketsika fa ny feony tsy ray akory ka dia nataony ely fa mamo izy. Dia ozy ely tamin'ny mandra-pahoviana no mamo ianao esory aminao ny tovay ianao. Hitanareo ianao sady efa ory mahazo ary mbola mahazo koa mpaminany koa mbola manan-javatra ho tenenina aminao. Atsakany an-taran'izay maheno anahy raha olona tsy fenifeny tsara hitady an'Andriamanitra ny foa efa nitsangana hoe zakorangava tena tsy tian'Andriamanitra tsony zany fa mpaminany ohatranao ve zany dia tsy mba mahita kory za mivavaka be tsy jerevana mason'olona le izy fa fampiasana fo ho an'Andriamanitra. Raha vao latsaka ny ranomasony dia namalelaka nanao tsy tompoko vehivavy malahelo fanahy fa tsy misotro tovaina toka tsy akory fa mamoaka ny atao-poky eo anatrehany Jehova. Aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizy vavinao fa ny be ny fahoriky sy ny alaheloko no tenenako mandraka kehitriny dia namahalelika nanao hoe mandehana somatsara ary omen'Andriamanitra ny Israely ianao ane sy angatahanao taminy zavatra niseho vao vity ary eo izy aoka hita fiteo masonao ny ankizy vavinao dia lasa nandera vehivavy ary ninana izy ka tsy nalahelo tare intsony. Tonga taretrany izy tsy nahoantsova tonga dia faly ny alalàna fa efa tena avy nitomany ianao ka voaray sujet de prière anao tonga dia jerena fotsiny amin'ny attitude anao izy tonga any an-trano tonga dia miova ny zavatra rehetra ny endrika miramirana ny tarehy mitsikitsiky ohatrany hoe fa nisinina taitra elikana hoe fa maninona ianao no faly dia ohatr'izao ry ana ozy izy ana efa avy niona tamin'Andriamanitra ary tsy reky tsony no vesatry ny adiko feny ampelantanana fa efa nitomany dia nitomany mafy dia ho anatrehany tenenina eo akaikinao misy fotoana ianao ilaina mitomany mitomany hoe amen. Rehefa latsaka ny ranomasonao izy Salamo 5:7 nandiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahasivy dia ahatonga an'Andriamanitra zany hijoro eo amin'ny adinao amin'izay izy. Rehefa tena feno sy mavesatra ny ao anatin'ny fonao ka latsaka ny ranomasonao dia hijoro Andriamanitra. Tao Getsemane Jesosy dia nilatsaka mihitsy ny rasy ranomaso niaraniraraka ireo eritrereto fa amin'ny alina ny amin'ny dezera mangatsika fa zao tsemboka be izy niatrika ny Kalvari sy ny fitondrana ny fahotantsika. Tao anaty alina mangatsika Jesosy nitsemboka voadra mihitsy izy dia inona ny zavatra nitranga na mafy nanjo azy
mijaly mihitsy izy tao amin'ny amina ny ainy tena tsemboka izy jereo fa tahorinan'iny tsisy na iza na izy na fakapanahy inona na fihetsepo na fizantoetra nanovany fomba fijerin' Jesosy fa niatrika ny azo fijaliana izy tonga dia niatrika izy satria feno izy ka indraindray tsika tsy mbola nandalo ny pasazy ny ranomaso tsara mbola tsy tena nitomany ianao mbola tsy tena renao hoe resy lahatra ianao amin'ity sitrapon'Andriamanitra anankiray ity fa mandra-pahovintsika nipetraka eo amin'ny nofo mora aloha io mingavy ianao mivavaha an-dranomaso ianao an'ny hafa mivavaha an-dranomaso an'ny ankonanao mivavaha an-dranomaso mba hiova ny zavatra rehetra tsy maharety aika ao an'Andriamanitra mahafantatritsika moa mahatonga an-dranomaso milatsaka rehefa tsy ampy ny teny holazaina tsisy zavatra azonao ambarantsony amin'ny zavatra mitranga dia manomboka maneho ny teny tiana ho ampahitana ao anaty ady eo anatren'Andriamanitra ianao zay le fitarainana hita an'Andriamanitra avy aminao salamo faraky amin'ny 50 enoa ny ranomaso Jesosy io enoa ny vesatra rehetra salamo faraky amin'ny 50 ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanatoritozy fo mangorakoraka ary ny fanatoritozy fo mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina rehefa hitan'Andriamanitra hoe tena avy any anatin'ny fonao mavesatra ny ao anatinao eo am-pandoliana hitsangan'Andriamanitra ny zavatra rehetra avintsika raisina ampinoana fa misy zavatra tsy amin'ny finoana tsotsotra avy amin'ny fandraisantsika teny velona mampientanentanao am-potsika no andraisantsika n'le valiny fa melitsika mamorotra lohalika an-dranomaso eo anatren'Andriamanitra teo amin'ny toerana ny tomaniny Iana nangatany Samuela teo koa ny toerana namangin'Andriamanitra any Samuela sy ny ensony azy tamin'ny fotoana nanganany azy rehefa mametraka ranomaso ianao eo amin'ny toerana anankiray dia zezika tsy moa fahasoavana ho an'ny taranakao zany ry zanaka vavy ny Jerosalema tsy ho adinon'Andriamanitra zany mandrakizay ny taranakao zay anjara tokony ho anao tsy ho adinon'Andriamanitra zany aza matahotra fa atoato Andriamanitra izara fahavokarana amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny lafim-piainanao ray manontolo omen'Andriamanitra anao zay taranaka irinao avy amin'Andriamanitra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra aza kivona ketraka aza mbola mamoy fo aloha mety maro ny teny ataon'ny olona mety maro ny fanondromolotra fa tsy nahoaniana tsony zay eso nataony ely rehefa nandrefa eo avy amin'Andriamanitra izy fa omen'Andriamanitra an'izay ireny fony androany mijoro ho ely ato atokantrano anambara aminao androany fa raha herina mitaona ohatr'izao ny kibo momba adanjanaka amin'izay tsy maharety eka ao n'Andriamanitra halleloia manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa zay zavatra nihidy hatramin'izay ho sokafan'Andriamanitra amin'izay zareo aloha masonao akaikinao mila mitomany ianao hoe mahavoanao hoe miseho mafy be ao anatren'Andriamanitra halleloia ny faneketsika ho resy halleloia dia mahatonga an'Andriamanitra hampandresy antsika raha vao tsy manaiky ho resin'Andriamanitra ianao dia tsy hampandresen'Andriamanitra ianao ohatr'izay foana ny prinsipa ny tompo jereo Jakoba fampitolona vika fendray ny lasa natsangan'Andriamanitra izy mipandresy nefa normalement rehefa any ambony ringy rehefa raikitra ny box zay KO ny resy Andriamanitra Jakoba ny KO fa izy natsangan'Andriamanitra ny tany efa nandresy ianao rehefa mifampitolona tamin'Andriamanitra teteny aminao androany hariva manekeny ho resy amin'ny fanetreteny eo mandady ladia ny ranomaso raha tsy te hita ny tanan'Andriamanitra nandratra anao ianao ka androany hariva ndao tsika nomboka amin'izao fotoana izao hitentsika amin'Andriamanitra rehefa avy eo amen tena sitsika fotoana kely mihitsiny angatantsika amin'i Jesosy an-dranomaso rehefa avy eo mampiasany fonao an'Andriamanitra misy zavatra ve tena tianao hiova misy zavatra ve tena matery sa mbola tsy dia tena tery loatra aloha ianao amin'le izy fa le izy koa tsy azo amboarina hoe mody mitomany
Ina ny tompo raha vao modimody eo ataovy mahakasika ny anaty fonao ilay izy manenena raha misy zavatra tsy mety tompo ty zavatra ty mety nampalahelo anao fa tena mifona an Jesosy ataovy an-dranomaso ilay izy fa miasa Andriamanitra halleloia rehefa Jesosy moa no miteny dia tanterahany sa tsy tanterahany tamin'ny talata sa tamin'ny noviny tamin'ny talata no vagian'Andriamanitra hoe misy olona eto misy problema mitratranao fa ndana manao contrôle dia miverena fa tsy otsony ilay izy jereo fa nitsorovavolombelona ilay ranabavy kely teo nandehanaka any amin'ny dokotera izy fa tratra normalina be ty halleloia manaraka antsika eto misy olona mipetraka any Texas ny antso misy cancer hatrany amin'ny taolany ny poumon-any tena feno métastase fa ho an'i Jesosy ny voninahitra taoriana ny vavaka nanao contrôle tsisy tsony tao amin'ny rahany halleloia oreto amin'ny fomba hoana ny sinotsika fa mikasika ny fiainantsika Andriamanitra fa tady andeha aloha ny anafa aloha rehefa avy eo ho tahiny Jesosy sika ao amin'ny filazana vetivety dia hiditra mivavaka aorianan'izay Alleluia. Dao may voninahitra ny tompo amin'ny fanatitra tsika ry. Ataovy anatin'iny boksiny na fafolon-karena na ny sakrifisy na zay fanatitra hoentinao an'Andriamanitra ny mevy amboninahitra azy androany. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny afatra programantsika rapitso amin'ny fito ny fotoanantsika eto amin'ity toerana ity dia miaraka miombona amin'ny tompontsika amin'ny latabatra eto indray rapitso amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny fito ny fotoanantsika. Rehefa tapitra izay fotoana izay na ao anatin'izay fotoana izay ihany dia mitohitsika ao anatin'ny fotoanan'ny vavaka sy ny fifadikanana ho an'ny fitoriana ny filazantsara izay ho tanterahana any Mahajanga. Izany hoe rapitso izany dia manana fotoana fifadikanantsika manana an'io fotoana any Mahajanga amin'ny 31 octobre dia 1er novembre. Dia rapitso izany ao anatin'ny fotoana rapitso dia sady mitohitsika eto miaraka amin'ny fiombonam-bavaka amin'ny sujet de prière maro samihafa izay ho tanterahantsika eto ao anatin'izay fotoana ny fifadikanana izay dia mandra-parivan'ny andro ianao kosa afaka manohy any an-tokantrano any. Izany hoe ny fotoanantsika eto izany mety hoe tapitra amin'ny folo sasany amin'ny 1 farafahatarany dia rehefa avy eo tsika samy manohy any an-tokantrano mivavaka amin'ny sujet de prière maro samihafa fanomanana an'izany croisade ho tanterahana any Mahajanga izany. Dia avanceko sady ilay izy arak'izay daty efa nomenantsika izay izany dia manana programme goavantsika ao amin'ny famonjem-panahy any amin'ny faritry Mahajanga iny raha mbola tsy nahafantatra ianao dia amin'ny 30 sy 31 octobre ilay izy mitohy 1er novembre eny amin'ny bory ilay fotoana isakariva amin'ny 4 no manomboka io fotoana io. Dia raha mety afaka mandamina programme ianao anatin'izany mba mety afaka miaraka koa miatrika sy manome voninahitra an'Andriamanitra any taona ho fanahin'olona any amin'izany faritra izany dia amboary ny programme dia nyizao amin'ny fanatanterahana an'izany. Ankoatran'izay dia mitony ny sampana izany rapitso ao anatin'ny fanomanana ny croisade io amin'ny fandaminana isa-tsampana maro samihafa amin'ny fanomanana izany croisade izany. Programantsika amin'ny herinandro dia tsisy miova ny fotoana ny sekoly latsinainy sy ny talata ary ny alarobia etsy amin'ny supérieur amin'ny rihana faharoa anasanantsika io fotoana io amin'ny 7 maraina ny fotoana isan'andro. Latsinaintsika manaraka ny sekolin'ny famahana olana, talata sekoly mifanasitranana ary ny alarobia sekoly ny tokantrano anasanantsika rehetra izany fotoana izany hitahin'Andriamanitra manokana antsika ary dia miaraka tsika rehetra miombona ao anatin'ny vavaka ho amin'izany fahatanterahan'ny asa rehetra izany projet maro samihafa eto anivon'ny asa fanompoana vavaka tsika isan'andro amin'ny fahatanterahan'ny croisade any Mahajanga io mba tena hiasa Andriamanitra ao anatin'izany fotoana izany. Ndao manasanao hitsangana ry hijiry ny tananao dia dao hivavaka ao amin'ny fanatritsika. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahafahany tsirairay nijoro teto nanome voninahitra anao amin'ny fanatitra androany. Misaotra fa ianao no nitasy nanambina anay tsirairay avy ary ianao no nitaridalana sy nombana isan'andro ary miverina izay manome voninahitra anao amin'ny alalan'ny fanatitra amin'ity andro androany ity. Matsiaro ny voalazan'i Jakoby izay manao hoe
tsisy nininona avy aminay fa sombony avy tamin'izay rehetra nytahinao sy nanambinana ihany zany no entinay manome voninahitra anao fa tsinitsinina kory aho Jakoba fa fony voaka tanapolo fa miverina miaraka amin'ny fahasoavanao ary manome voninahitra anao izay amin'ity androandro an'ity mba hakasitrao izay fanatitra ny entiny tsirairay avy tamin'ity androandro an'ity ary mihoatra noho izany Andriamanitra amin'ny fanoloran-tenanay anompo anao anara-dianao ary banjina anao ambara-piverinao eny amin'ny raho any lanitra mankasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra atolotra eo anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tehaka mafitsika mandray mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Zao mampiasa ny fonao an'Andriamanitra maninona hoe mampiasa ny fonao an'Andriamanitra. Izy ny tena mahatsapa hoe tiatsika mba hiaina finaritra eto amin'ity tany ity ny ankonatsika ny taranaka malagasy sy mba tena omponao zany. Zao ary teboka anankiray voalohany aza mandoto fo amin'ny vaovao eto ambonin'ny tany. Aza mandoto fo amin'ny vaovao renao. Izao ny feo avery, izao ndray ny feo aviatsy. Ianona io natao an'izao ianona indray nasiana an'ity. Ajanony ihany, tena ajanony. Ianao entina, zay le ranomaso. Ianao entina, zany ilay. Iavana aminao Jesosy. Tena iavana aminao ahako. Ampiasa ny foko anao androany. Tena tonga Jesosy tsy jery olona ahako. Tsy heny feon'izaniza Andriamanitra fa hitondra ny foko ahy eto anatrenao. Sokafo ny fonao an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mizaha mampiasa ny fonao eo anatreny. Tena aza manantena hoe misy dokotera mbola fantatrao iny any ambadika any. Aza manantena tanan'olona fantatrao fa afaka mbola amaty sy anomenao le zavatra anankiray tena ilainao iny. Fa miangavy androany. Ampiasao ny fonao an'Andriamanitra. Mitenena amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Ny rehetra ilaiko anao. Ianao Jesosy ny rehetra ilaiko. Ianao ny rehetra ilaiko. Ho aiza moa Jesosy. Ianao mahafantatra ny fiainako iray manontolo. Fony mbola tsy ary fomba Jesosy. Dia fianao nalala ny momba rehetra sy ny fiainako rehetra. Androany Jesosy tonga eto amin'ny tady ianao amin'ny foko rehetra. Ampiasa ny foko eto anatrehanao. Mangataka famelana aminao Jesosy. Raha misy tontolo mety mampalahelo anao, ohatra tsy dia nahoako loatra, tsy ny fantohako loatra, fa ny nataoko ihany nataoko mandraka ankehitriny. Androany mitondra ny foko eto anatrehanao. Mingavy ianao sokafo an'Andriamanitra amin'ny fonao amin'izao fotoana izao. Tena mitomany tahaka ny any ao anatren'Andriamanitra. Asehoe amin'Andriamanitra ny etaentanao. Fa mila azy ianao, tena mila miombona aminy ianao. Terenao ny iray tanteraka fo amin'Andriamanitra. Afaka izy amin'izao fotoana izao. Anasitrana sy anafaka ny ao anatinao. Hamafa ny faratsianao rehetra. Aza matahotra fa tianao Jesosy. Tena tianao ny fitiavana mandrakizay izy. Vonina izy ny anadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Vonina izy ny anaisitra anao tontolo rehetra amin'izay ho tamora mahazo anao rehetra. Afaka ny anafaka anao. Sokafo ny vavanao, vava amin'Andriamanitra, mifatoa amin'Andriamanitra, teneno Andriamanitra androany. Fa izy no ilainao, izy no irinao, izy le mahatery anao androany.
Kosatorererasedererasateraka Jesosy. Karatona anao zay Jesosy amin'ny fony manontolo. Tena mila anao ny fiainana. Dia izay tena mitondra fona eto anatrehanao. Mba ho feno anao ny ao anatinay Jesosy. Ho ny mahatery anao. Ny mahatery anao fa tsy ny mahatery anay. Anome lanja ny fitiavanao. Anome lanja ny famindraponao. Izay niretanao tao Kalvaria tsy hitany masonay. Tsy tokony izany no ampitomany anay Andriamanitra. Fa izahay raha sanatria ka tsy manome lanja ny famonjena ao anatin'ny fonay. Manao tsinitsina ny ara-pananay. Raha izao no aneny ny trompetra Jesosy. Mba hifankahita aminao izay menakavy kely. Favak'izay no mangataka ho an'ny ankonanay. Ho an'izay nateraka ho an'izay natsanganay tao amin'ny finoana. Tsy neto toerana miany fa ny ampitan-dranomasina rehetra any Jesosy. Asa vela izy ho verina ray aza. Fa tamin'ny vidiny lafo Jesosy ny fitiananao anay. Taovy tanteraka amin'ny fifantohanay amin'ny tena fiainana marina. Hanome lanja amin'ny famonjena Jesosy. Reo izay mbola mangenja anay. Reo izay mbola mamatotra anay na mitoe-pona amin'ny fanao mahazatra. Tsy araka amin'ny sitraponao. Tomany ao anatrehanao izay. Zany itomanina mba tonga ny rano ao sarobidy. Hiasa ao fiainanay. Tsy ho sy amerina anay amin'ny sitraponao tanteraka. Raha isondrahan Jesosy. Anadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha isondrahan Jesosy. Ananatsika fahatsapana ao anaty. Fa olona vavela heliko sika ary afaka iombona amin'Andriamanitra indray. Sy joro amin'ny sitrapony tanteraka. Manenena ny amin'ny faharatsitsika. Manenena ny amin'ny tsy famendrehantsika. Joro vaovao indray. Aoka foy lalan-dratsiny. Izay mbola miaino anaty faharatsiana. Ary aoka mpitsahatra ny tsy famendreny. Izay mbola miaina ao anaty tsy famendrena. Ny rahan Jesosy nalatsany ho anao dia fitiavana mandrakizay. Ary izany no mahatonga azo mamparitra famindrapo ho anao. Mandraisa kasika avy amin'Andriamanitra. Mandraisa fijoroana avy amin'Andriamanitra. Vaovao indray fa hitanao amin'ny lafianinao ray manontolo izy. Amin'ny anaran Jesosy. Amen. Dia mandeha izay nisy mpiandrosy. Anatin'ny mpiandrosy io ao anatin'ny valany. Dia izao ny zavatra mitranga. Io ranga io sady mpiandrondro ny mpiandrosy. Fa tamin'ny tindray mitoraka ity tao amin'ny valanosy no niseho ny tantara. Tamin'ilay valanosy renosy ireny tena biby maditra. Rehefa izy no mitrifana tsy mba mitovy amin'ny ondry. Ny ondry mora lahatra fa ny osy mafy lobe. Voaka ilay osy vavy anankiray. Niazakazaka ny ala tao. Niaza. Dia nandeha ilay rangam-piandry azy. Nety ny tany anaty lavaka. Nety tao anaty tsilo. Naratra ilay ranga. Nety niakatra tendrombohitra. Niakatra tany tendrombohitra. Nandeha ilay ranga reraka. Fara ilay ranga tezitra. Satria fantatry ilay ranga fa ny osy mahay miakatra fa ny osy tsy mahay midina. Izy zany tsy mahay midina. Rehefa pante be fa raisi-potsiny eo ambony ao izy. Dia izao ny zavatra nitranga. Niakatra niazakazaka ilay osy. Nandeha. Dia ilay ranga nanam-potoana ny kapana hazo. Kapana ilay hazo. Alô vonoko iny dia amin'izay fotoana izay atao loaka fa tsy hanahirana antsony raha-pitso. Iny niakatra iny izy mitondra ilay hazo. Wow! Terabao le osy. Hay zany osy mety jazy ty le nitrifana manokany ty fa tsy hoe ditra akory. Meteny aminao fa ohatry zany tsika. Misy fotoana ianao miazakazaka. Mandeha any amin'izay mety hoe mahafinaritra ny sainao sy ny fonao. Mety tsy voatery an'io izay mahafinaritra an' Jesosy ianao. Fa ny zavatra azoko antoka dia izao. Iny ianao le mandeha iny, Jesosy manenjika anao aoriana foana. Nandray hoentinao any anaty lavaka izy. Hoentinao any anaty tsilo izy. Hoentinao miakatra ny tendrombohitra izy. Efa tady sepotra mihitsy izy satria hainao mihitsy miazakazaka any amin'ilay tianao andehanany ireny. Fa rehefa tonga ao ambony eo ianao, izay ilay faratapony ditranao. Dia tonga eo anefa ianao manenina.
dia ilenao le milatsaka ny ranomasonao iny le fahaterahana manomboka amin'izeo. dia au lieu de tokony ho kapohana le osy ho vonao satria mpanota tsy mety ny atao mandreraka an'Andriamanitra vo manomboka manaiky no ateraka indray ianao ray sy ndray ny tongotrao dia ataony atsangoro-midina miaraka amin'ny fahateraham-baovao midina mitendrombohitra izy raha tokony ho fatiantoka ao an'Andriamanitra ianao dia lasa tombony ho azy. Ataovy amen moe. Ataovy zao tanao tombonao anao ny fisiko manomboka androany Andriamanitra. Tombonao amin'ny fanjakanao ny fisiko. Resy lahatra avy anao fa tombonao amin'ny fanjakan'Andriamanitra manomboka androany. Raha ianao zay on'izay dia mitiafa mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Rapitso ny fotoanantsika tsy eto fa any bypass. Noho ny amin'ny antony manokana dia tsy miditra eto Analakely aloha tsika rapitso. Fa eny bypass any amin'ny centre ny fotoanantsika rapitso maraina nanaovantsika ny fandraisana. Ataovy amen moe. Manomboka amin'ny 7 ora satria lavidavitra ihany le toerana fa tsy amin'ny fito ora ohatry mahazatra no natanterantsika azy dia any bypass nanaovantsika ny fandraisana fanasan'ny tompo rapitso. Ataovy azo antoka amin'ny fahatongavantsika any toerana ho voninahitr'Andriamanitra. Ataovy amen moe. Dia azadiny koa fa manomana ny ralito ny fitoriana filazaon-tsara moa zany fa tsy hoe ralito miracle. Ny fitoriana filazaon-tsara iombonana amin'ny fiangonana rehetra ny mahajanga isika izay isaorana an'Andriamanitra ny fiarahamientan'ny tenan'ny kristiany mahajanga ao anatin'izany rehetra izany. Miasa ny fiangonana ary mampiasa an'ireo mpiara-manompo rehetra tokoa miara-mientana ao amin'ny fanatanteran'izany asa izany. Ataovy azo antoka ny fandraisantsika anjara ao anatin'izany ho voninahitr'Andriamanitra. Andao tsika ity-tanana mafy eo an-tompo ny amin'izany. Raiso ny sodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapirana ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo.